Tontolon'ny mozika no resadresantsika amin'ny Asaph. Inona aloha ny tena hevitra ilay hoe Asaph? Ny tena heviny angambany a dia anarana. Anarana izy io. Anaranareo rehetra? Anaran'ny olona anankiray izay mpanoratra. Ataoko hoe tanakavanan'ny Davida tamin'izany raha ao anatin'ny soratra masina no asiana jeritodika. Dia anarana levita anankiray izay mpitarika fiderana. Izany hoe raha eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana izao zany dia olona anankiray izay miandraikitra manokana ny resaka lehibeana mpihira na antoko-pihira rehetra mihitsy. Raha ohatra ataoko hoe fanjakan'ny Israely zao tsika gasy dia mifehana izay rehetra mihira atao amin'ny Israely izy. Ministra fiderana zany raha ohatra ka izay no malaza azy kokoa. Dia ministera anankiray izy mifehy manokana mahakasika ny fiderana fotsiny ary tsy miala eo akaikin'ny didin'Andriamanitra. Tamin'izany mbola nisy fiaran'ny fanekena dia eo ihany izy. Fa izay no antony nandraisanay azy. Ny saloranay ilay anarana satria hitanay hoe izay no tokony ho aseho sy hoentina ihany koa eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay misy ny anaran'Andriamanitra satria itsika dia zanak'Andriamanitra avokoa. Tsy toa krismasy ny andro, krismasy tsika anio. Samy manana ny fomba andraisany azy ny krismasy, samy manana ny heviny ahafahany mandray azy ny krismasy. Misy fizarana fanomezana, misy natao azahoana kilalao, misy natao entina mihaona amin'ny fianakaviana, misy natao entina misotro toaka. Raha ho an'ny Asaph manokana, ho an'ny Tsito manokana, inona ny tena hoe hevitra fonosin'ilay hoe krismasy? Raha amiko manokana aloha zany a, ny krismasy dia fomba izay fomban'ny tany, fomba tany amin'ireny faritra Europeana reny izy io. Ary ihany koa noentin'izy ireo hisarihana olona maro. Tamin'izany fotoana mbola tsy natsoina hoe krismasy izy dia rehefa avy eo nandray an'ilay anarana hoe krismasy izy satria lasa ara-pivavahana amin'izay le fomba. Izany hoe fivavahana tamina Dieu du soleil zany izy io. Dia avy eo lasa kristianisme amin'izay le izy dia nandray an'izay zavatra izay no natao universel amin'izay le izy rehefa avy eo dia izay no antony ankalazan'ny rehetra ho iaho. Misy ataontsika hoe eto ambonin'ny tany ny ataoko hoe betsaka indrindra zany dia ny manaraka azy, ny vitsy indrindra dia ny tsy manaraka azy. Tsy azo sokajiana hoe tsy niavina kanefa ny zavatra anankiray fa matoa io misy eo dia manana ny antokony sy ohatran'ilay ministera ny resantsika teo iny. Amiko zany, raha zany anontanianao hoe inona ny heviny amiko ny heviny zany dia fanangonana ny olona anaraka lay fomba izay tsy maintsy iraisana eto amin'ny zao tontolo izao. Dia io zao tontolo izao io mihitsy ka, zao tontolo izao. Dia za manokana aloha zany za tsy hoe manaratsy za koa nefa tsy hoe makasitraka fa za zany mijanona amin'ny makristianina, fantatro fotsiny hoe Andriamanitra nanome ny zanany ary ny zanany dia efa eo amin'ny voninahiny ankehitriny. Dia zany zanany eo amin'ny voninahiny zany no tokony indraindraina kokoa sy ankalazaina satria avy amin'ny alalan'izany no ananantsika mbola tombony sy fiainana ankehitriny. Ho an'ny Tsito, ahoana ny fankalazana ny krismasy raha ny anao manokana? Raha za manokana ny tena fankalazako ny krismasy ve amiko ohatrany hoe ny fitiavana an'Andriamanitra ny tena raha ohatra hoe asiana teny zany dia fitiavana an'Andriamanitra ny zava-dehibe indrindra. Zay ny tena amiko manokana aloha zay fa za ho tsy hoe za contre an'ilay izy fa za eo fa ny any fitiavana ny tena zavatra lehibe indrindra moa zay koa ny hafatra. Dia raha ohatra ianao ary hiditra ao anatin'ilay krismasy nefa ara ny fiainanao fiainana tsy mandeha araka izay nefa misy anaran'Andriamanitra tononona ao anatiny.
dia ho an'ny manam-panahy zany zay manaraka ny fandaharana dia tsy ny krismasy ny zava-dehibe fa le toe-panahinao eo anatrin'Andriamanitra za hanao krismasy nefa ianao fahavaloko nefa nididin'Andriamanitra raha miteny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ohatra dia andeha hamaky ny aty amin'ny tranonao na ohatra zany dia hitako hoe tsy lavorary ihany fantaro ny zavatra rehetra azo ny mafy zay tsara tsy ny zavatra rehetra no mahasoa fa ny zavatra rehetra dia azo atao tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa fa ny zavatra rehetra dia azo atao dia fantaro nefany fantaro ny zavatra rehetra dia azo ny mafy zay tsara ity ity zao anisan'ny azomiko mafy satria hitako hoe tsara ity donc efa hantsika fa voasoratra hoe raha tsisy nalatsaka dia tsisy famelan-keloka dia le rano Jesosy Kristy le tanak'Andriamanitra velona eka zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao ifafy amiko ka iara mandritry ny alina zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao Jesosy ifafy amiko ka iara mandritry ny alina zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao ifafy amiko ka iara mandritry ny alina zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao Jesosy ifafy amiko ka iara mandritry ny alina izay tsarakenino faraky ny fanahy teraiky sankalazaiko satria miafaka ny famanjaina hainao sady fa avelomako miseritry mety la hotovosiko mandrakarivo mandrapiala ny fofonaiko hoe manadiosy manamasina ny fitafiko sy za rehetra ato anatiko hoe mamotika sy mandavako reo zanatsipika sy ny asa ratsy atao ny favano manadiosy manamasina ny fitafiko sy za rehetra ato anatiko hoe mamotika sy mandavako reo zanatsipika sy ny asa ratsy atao ny favano zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao ifafy amiko ka iara mandritry ny alina zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao Jesosy ifafy amiko ka iara mandritry ny alina zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro zaho mila ny ranao ifafy amiko ka iara mandritry ny alina zaho mila ny ranao ikorinanenike mandritry ny andro nikadona isa tanoa ny hevitra hoentina nefany a tsy tanora fitoriana ny filazantsara tanora no natson'ny tompo 7 taona nanomboka natson'Andriamanitra dia niherika tamin'ny heritaona zany efa ataontsika hoe efa 10 taona ny mahery lasa zay tena mitana be anao isaorana an'Andriamanitra satria avy aminy ny hery sy ny tanjaka isaorana anazy zany fa na ianao koa raha nge tsy hoe mivotsitra zany fa eo ihany anao eo tsy votsitra fa mifikitra sady tsy mifitana koa fa mifikitra dia ny anton'le izy a dia hoe raha natsona tanora dia tokony misy tonga saina hoe matoa zany natsona tanora dia ao anatin'ny heriko rehetrarehetra no tokony amoahako an'ilay fitiavana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary zay koa angamba ny antson'Andriamanitra ho iaho ho ny finoko dia tsy za rery fandralako zay mbola tsy hety fa kompatananao azy ary piso anareo tsy tonga mametrapetraka tsy mametrapetraka izy fa izy koa raha mbola tavelany fiangonana izy amin'izao ka hoe gadona tanora ny fomba fiseho tanora dia nataoko angambany hoe raha olona antitra kosa ny anao fomba fiseho tanora ohatra ireny dia mety tena ho hafahafa ihany fa ny filazantsara ihany koa ny fitoriana dia tanora lalandava na dia ataoko hoe mbola tany amin'ny tatabe atsika tany aza dia velona foana izy io velona foana tanora foana io ary tsy meantitra zany io fa matoa mbola misy isaky ny génération le izy zay dia izy zany velona foana izy dia tokony ohatr'izay foana koa ny standinina hitondrana azy
tsy mifidy gadona aminao hoe zany hoe afaka hitoriana daholo ny gadona rehetrarehetra amin'ny hira na rapy na rehetrarehetra e. Misy ny mavesatra misy kosa raha hoe hitory any anaty teuf ianao na any anatin'ny tena ohatra hoe any anatin'ny plaque métal raha ohatra zany mety tsy ho zakan'ny olona anankiray izay eritrereto fotsiny ary hoe hira anankiray vadika fitoriana hoe avy ary ohatr'izany zao ohatra atao plaque be tsy mipasy mihitsy na dia ataoko eo ary le zavatra le aviarimina raha tianao koa tena aviarimina ary veo zany fa raha atao R&B ndray izy dia avy ary baby dia ny filazantsara tanora lalandava tokony apita amin'ny zavatra azony olona rehetrarehetra zany hoe mozika mety amin'ny sarambabe bahoaka veriko hoe iny zao mety amin'ny sarambabe tanora ny mozika dia malakilaky kokoa ny atongavany ny ino misy teo afatra any amin'ireo tanora ny votoatiny niry iny dia mampatsiaro ny raha izay nalatsaky ny tompo famonjena ny olona rehetrarehetra dia ilainy zany na maraina na atoandro na hariva satria iny raha iny nandresena an'ilay nazera tany an-danitra izay ankalazain'ny olona amin'ny fotoana izay anandratany azy amin'ny andro anankiray. Taontsika naraka clip anankiray. Nufo mandrasa vovoka mbola ody vovoka tera-behivavy any tsy maharitra fa fohy ny androko nufo mandrasa vovoka mbola ody vovoka tera-behivavy any tsy maharitra fa fohy ny androko rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao tompo raha mety anao mba mamela rehefa mitady mindrafonao nataona fito ambin'ny folo sy roa arivo hitodika hibanjina ny hoavy amin'izay indray tsika manahoana ny programme nasan'ny tarika Asaph ao anatin'ny Asaph fitoriana filazantsara amin'ny top fitoriana valo ambin'ny folo sy roa arivo valo ambin'ny folo sy roa arivo max zay farany tratry ny hery raha mbola tanora dia hiazakazaka foana anatanteraka ny sitrapon'ilay niantso sady naniraka ary tady ny voninahiny mihitsy eny amin'izay andehanana satria eny amin'izay andehanana tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy dia eny amin'izay nandehanany dia feno ny herin'Andriamanitra sy ny fahagagana ka izany indrindra no tadiavinay mandritry ty taona vaovao izay ho avy ity dia hiazakazaka farak'izay tratry ny herinay izay ampita amin'ny olona an'izay mbola akoatrin'ireny hitanareo reny dia ampita antsehatra kalamanjana any anaty fiangonana ary ihany koa amin'ny fotoana rehetrarehetra na ohatra antsika miresaka zao sy teva azo apita izy inona ny antenana zany fa isany fitetezam-paritra amin'io taona valo folo sy roa arivo amen hoentina mihitsy zany eo ampelantanany mba ho tanterahany dia ny faniriana atao be da be dia izy no atanteraka sy atao azy satria ny teniny koa milaza hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anarako sady izay rehetra ataonareo koa dia akino eto amiko avokoa aloha zay vao ho tanteraka fa na dia anao hikofokofoka sahala amin'iny eo ary ianareo rehefa tsy valide dia tsy valide ya fa izy ho voninahiny ihany nefa ho voninahiny ihany na le faniriana aza fa miankina amin'ny sitrapony mahazava be zay inty ao mivalo aminao ka mitaraina fa efa nanao zay ratsy teo imasonao voaloto ny foko pentipentina ny fanay basa sao re raha tositraka
tiao mivalo aminao ka mitaraina fa efa nanao zay ratsy teo imasonao valotony foko pentimpentina ny falay basa sao re raha tositraka tsy ameriny tsony aho e eno iny fifonako nanenenako avoko ireo ratsy zay nataoko tsy ameriny tsony aho e eno iny fifonako nanenenako avoko ireo ratsy zay nataoko teo imasonao Jesosy teo imasonao inty aho zay efa nanitoko iverina aminao rekamba amindreo fo rano fatezeranao tsy ho zakako anaroao amin'ny fitiavanao tsy ameliny ntsony aho e eno iny fifonako nanenenako avoko ataontsika anaraka dokam-barotra raha vetivety